Kilasy tomboko vavy tonga amin'ny fotoana ifanomezana indray isika fantatra efa tsindrin-daona ianareo any an-tokantrano any anaraka ny fandaharana Sahia Lasa amin'ity alina ity. Maro be ny zavatra horesantsika eto hoarahanao amin'ny onjam-peo ihany koa izy ity 5.4 FM ary hoarahanao mazava loatra amin'ny tambajotra ao amin'ny pejin'ny MBS. Toy ny mahazatra iarako manolotra amin'ny namana mpanolotsain'ny tanàna Clémence Ararnirina ny fandaharana. Miarabanao ndray Clémence tonga soto anaty fandaharana. Mirabanao ihany koa namana lelira faralady ankafaliana torak'izany no hitsidiana indray ny tokantranontsika iaraka aminareo eto indray izay mirafavy mandritra ny adiny iray mahery kely eo manasa anareo tsy saraka hatramin'ny farany amin'ny fandaharana Sahia Lasa satria dia maromaro ireo lahadinika ireo lohahevitra ho resantsika ato anatin'ity fandaharana ity ho an'ny androany. Toy ny fanaontsika dia andao asio kely amin'ny mpanaraka ny fandaharana hoe manao ahoana ny mety ho endriky ny Sahia Lasa amin'ity alina ity toy ny fanaontsika dia andray vahiny isika. Ny vahiny moa zany izay hitondra foana ny fomba fahitany ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny ary dia miainga amin'ireo vaovao mafana rehetra tokony ho resahana manodidina an'izay raharaham-pirenena izay hatrany ny fandaharantsika. Fa mialohan'izay dia andao isika anaraka fanadihadiana anankiray, fanadihadiana mikasika ny tsy fahatombombana ny resaka fanisana mpifidy izy ity vaovao izay notsongainay manokana moa tamin'ny fampitam-baovaon'ny IBC omaly talata 4 Oktobra dia aorian'izay tsika dia miverina eto ary mandray ny vahiny avy hatrany. Teny amin'ny boriboritany fahadimy teny fokotany miisa 720 no mandrafitra ity boriboritany ity kanefa tablety 10 ihany no ampiasaina hoy ny fampitam-baovao avy amin'ny solombavam-bahoaka voafidy tamin'iny boriboritany iny androany. Momba ny fanisana tsy misy fisavana karine pokotany araka izay nolazainy seny fa nilarana kara-panondry ihany hoy ny fanazavany mponina. Ireo agent recenseur tsy samaneho hevitra fa matahotra ho voaroaka satria mahazo fandrahonana hoy ny fitaraina ny sasany. Olon-tsotra ity mitantara ny zava-misy ity izay misafidy ny tsy iseho tarehy ihany koa. Nandalo teto amin'ny tokantrano misy anay le mpanisa dia rehefa nandalo teto zareo dia zareo moa nitratra ny tany dia nanontany hoe afaka soratako daholo hoe ny ankonako. Izy hoe ao daholo hoe tsy ao fa zareo ny ay ianao reo zany no alainay ny kara-panondronao. Dia ny andrasako ihany izay hiteny hoe aiza ny karine fokotaninao ry madama hanamarinana an'ity fa tsy misy le izy. Dia teo aloha dia efa hitako efa mametraka fisalasalana hoe misy zavatra tsy mety ho ataon'reto matoa izany ny zava-misy. Dia ny anarako reo no voasoratra any. Ny any amin'ny faritra ihany koa mitovitovy amin'izay ihany ny tranga misy. Mbola misy fokotany tsy mahazo ny fitaovana ilaina amin'ny fanisana ampiasain'ireo agent recenseur hatreto efa trandro aty aoriany ny fanombohana hoy ny vaovao nampitainy ny KMF Knoe. Ny resaka tablety aloha eny amin'ireny vohim-paritany sy ireo tanan-dehibe izany no misy adevitra fany amin'ireo fokotany ambanivohitra lavitra kontiny tsy misy ny teny izany akory. Ny firaisamonim-pirenena KMF Knoe manana rantsa mangaika maro isa-paritra efa nanao fanairana omaly. Mbola namafisin'izy ireo tao anatin'ny tatitra nentiny androany fa tsy mandeha amin'ny loany ny ity resaka ireo fonty ity any amin'ny faritra samihafa any. Ny faritra izay nantsoko zany no resahako fa tsy midika hoe reto resahako reto ihany no tsy nanomboka. Ohatra hoe ny any Brikaville zao nantsoko mbola tsy manomboka. Ny any Vatomandry zay mihitsy mitany tamin'le premier. Ny any Manoro tany zay ny le 30 nanao visite de courtoisie tao. Mbola tsy nohony ny atongavany fitaovana. Ny antso ny tany amena be manontolo satria za avy amena be moa dia mbola tsisy manomboka zany mbola tsy tonga any le fitaovana izay no any ary tsy vitan'izay fa indraindray mbola misy indray koa miteny hoe na le vola andehanana mpanao formation nge mbola tsy tonga izay zany. Dia ireo zany natao koa ny azoko teny ireo nantsoko androany amin'ny telefona fa ataoko hoe foasan'ireo no mbola tsy manomboka raha tanàna ny resahana dia ataoko hoe ny 80-90% tanàna mbola tsy manomboka. Reko amin'izao fotoana fa misy agent recenseur mitaraina sahady amin'ny resa-bola tsy mifanaraka amin'ny fifanarana tamin'ny CNI tany am-boalohany ny vola noraisin'izy ireo tamin'ny fanombohana ny fanisana natao. Efa navoaka ny mpanao gazety sasany tao amin'ny tambazotra sosialy io fitarainana io. Rehefa natao ny angom-baovao androany dia milaza fa tsy samy seho mivantana ireo agent recenseur mitaraina ireo fa hoe hiaran'ny raha matahora amin'izao ka matahotra ny voaroaka. Fanazavana ofisialy avy amin'ny CNI no andrasana momba ireto tsy fahatomombanana samihafa mitranga ankehitriny reto tsy mbola misy tatitra nataon'izy ireo taoriany ny fanombohana ofisialy ny fanisana ny mpifidy tamin'ny sabotsy lasa teo.
iny ny fanadiadiana entsika iangana amin'ny alina ity sy entsika ihany koa andraisana ny vahiny sambany miakatra atao anatin'ny fandaharana Sahia Lasa izao miarabanao Andriamatoa René Rakotoary Malala ianao moa dia mpandrindra paritry ny otrik'afo ao amin'ny faritry Vakinakaratra miarabanao tonga soa atao anatin'ny fandaharana Sahia Lasa izao. Mbiarabanareo rovavy manolotra an'izao fandaharana Sahia Lasa izao eto amin'ny MPS ny tena koa izay menaikitra atao anatin'ny otrik'afo amin'izao fandaharana izao. Iny ny vaovaona raha antsika teo iny moa zany dia mitantara ny resaka hoe tsy fahatombanana ny amin'ny resaka fanasana mpifidy izay mitondra mankany amin'ny resaka fanavozana manontolo ny lisy mpifidianana ihany koa izay le fanavozana manontolo izay no lokalokana raha ny resaka nataon'ny CNI manokana ahoana nefa ny fahitanareo otrik'afo an'ireny lesoka hita sahady andro vitsymonja taorinan'ireny fanombohan'ny fanaovana an'izay refonte izay. Misaotra anao amin'ny fitenenana. Zavatra remarika aloha zany hoe fanamariana ao anatiny io tsy tomombana amin'ny ankapobeny izy satria zavatra efa fanao hatrizay izay miteraka savorovory zany amin'ny voka-pifidianana na ny olona fandiso anarana na miverimberina na mifanaraha-mason'ny lisy mpifidianana zany sy ny entimanana rehetrarehetra amin'io tsy tomombany. Zavatra efa nisy olana tany aloha ihany mety hiverimberina amin'io ary hiteraka korotana lesy mety tsy fifidianana ara-drariny zany no iseho satria le olona tena hoe voafidy amin'ny fomba madio zany hoe le zoan'ny olona mpifidy mihitsy ny ametraka ny olona hitondra amin'ny firenena no tsy milamina nefa fifidianana maromaro no hatrehana amin'io mba hisorohana zavatra tsy nety tany aloha zany tokony da atao mazava tsara mangarahara zany satria na ny logiciel mety ampiasaina amin'io regny mety misy manipulation ndray pirate tsy fantatra satria ny fanjakana amin'ny tantana an'io ny aro ny tombotsoany ame amin'ny majorité zany ezomana an'le fahefana raha ny système amin'izao zany tsy manana herintsika tokony hoe hiveriny eo amin'ny fanjakana zany ny hitana amin'ny fahefana ny mpitondra amin'izao fa mety hampiasa n'io zavatra tetika tsy mazavazava eo izy akapobeany zany raha ravina mbola mila ezaka be dia be eo atao hoe mila fikaonandoam-pirenena amin'le efa ny visavisaina iny ihany io satria lesoka rehetrarehetra tokony ho raisina mba hampahazava n'le lalao zany namarina ny fifidianana hazava tsara hoe fifidianana madio any no raisin'ny vahoaka. Mahakasika an'izay tenao izay mihitsy hoe ho anareo antoko politika moa zany dia hoe fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra izay ny tena tanjona zany ao anatin'izao resaka izao nresahanao teo ny amin'ny hoe mahazava-dehibe ny fikaonan-doham-pirenena ahafahana miara-mandamina mantsy ireo pitsopitsony rehetra mahakasika an'izay hoe ahafahany manana ny fifidianana maromaro ifanesay ary eo zany le hoe resaka fandrafetana ny CNI sy ny HCC hatreto anefa aloha dia miziriziry ary tsy tia eno sy eritreritra resaka fikaonan-doham-pirenena mihitsy ny eo anivon'ny fitondrana. Ho anao manokana Andriamatoa René, inona no mety ho akony zany fiziriziriny zany raha mpitso raha afaka mpitso? Ny anay raha mahotrik'afo aloha mazavy ny groupe international any zany mitady korotana foana izay ampisavorovorany hoe olona afaka mitana ny tombotsoany foana lalaoviny amin'io zany manipuleny amin'io iretsy koa anankiray fantany zany anaovana mpimamba le fitantanana io zay ny eritreretony azahoana fandraisena amin'io fa raha ny fifidianana madio amin'izao raha ny zavatra misy amin'izao tsika hoe état critique amin'ny social sy économique amin'izao tsy lozika ny amaro toerana n'io fanjakana io hipetraka eo zany fa voafafan'ny mpifidy reo ka tsy maintsy iziriziry amin'io izy tsy haiko hoe mety andro korotana ave nefa mivaoka efa tsy tia korotana mety avaminy zany mety hiteraka korotana fa raha miveverako anazy satria efa miantsy an'izay herim-bahoaka ao anatin'le famivana ampangarahara sy ampadio alalao zay izy. Miresaka fifidianana moa tsika dia farany teo nisy ilay karazana fampahafantarana le logiciel araka ny tenenin'ny vahintsika teo na manay lira faralafa dia raha nitsikaritry ireo mpanao politika dia hoe le logiciel efa nampiasaina tamin'ny teo aloha ihany izany hoe le efa niteraka resabe tamin'izany no mbola hita zany fa hoe eritreretin'ny CNI mbola ho ampiasaina ka miteraka an'izay AI izay fa miresaka fifidianana ihany isika isan'ny mampiteraka resabe ihany koa amin'izao fotoana izao raha miresaka ny fifidianana io ny hetsika izay karakarain'ny fitondram-panjakana ty resaka fizarana kopy sy karakarana karapanondro ity ny syndicat mpitsara moa zany efa nazava ny hevitra izy ireo ny amin'ny hoe tsy mbola tsy tapa-kevitra aloha zareo ny andray anjara ao anatin'izany hetsika izany
diany zareo ihany koa ny syndicat-ny prakitra raha ary raha pitso dia mieritreritra no fitokonana ihany koa ireto syndicat-ny prakitra raha ireto. Ahoana indray kosa ny fahitanareo anivon'ny otrik'afo an'ity opération izay eritreretin'ny fanjakana ho karakaraina ity. Le izy anie tsy tokony atao ampimamby fa tokony fandanja zany le rafitra hitantana le izy. Raha ohatra miantso ny fiarahamon'ny pirenena izy na ny parti politika satria zay no indray andraikitra am'le fifidianana zany hanao an'io karatra io tokony zay ny raha metana fa izy le misalobokomana am'le ampimambam-pitantanana io zany de miteraka ahiahy foana. Ny ahiahy misy moa ny zavatra efa nisy koa miteraka ahiahy foana. Zay zany anakay tsy fantatra io na ampiakarana le zo doublant ndray na triplant io ohatrany efa jurisprudence satria efa mivoaka an'iny. Le vice-présidentiel iny efa nidéclaré an'iny officiel lay misy 1 million zany ny mpifidy tamin'iny mahery no doublant tao anatin'iny tokony soroa zany fa tsy zirizirina ohatr'izany. Zany ve nitondrana amin'ny firenena korotana hiteraka fantrana ho an'ny firenena zany. Fa anazy ny azy aloha zany fantantara hitsara anazy foana. Ny otrik'afo zany de tsy maintsy miteny foana ny zavatra tsy mety amin'ny firenena amin'ny hoavin'ny taranaka ho avy rehetra zany. Fa amin'ny vanim-potoana melohan'ny fifidianana toy izao moa ndre matory ny ilaina hoe tena mila miara-mientana zany ny antoko politika ny fiarahamon'ny pirenena etsy andaniny mikasika ny fanentanana ny olo-pirenena momba ny pitsopitso ny tokony ho fantany amin'ny fanomanana ny fifidianana. Ny antoko politika nefa indrindra fa ny mpanohatra zany de tena hita hatreto fa tsy omeny fitondrana hirika mihitsy anatanteraka hetsika kalamanjana. Raha ho anareo amin'ny otrik'afo manokana raha antaniko ianareo hoe afaka manome ialako tsiny le teny frantsay hoe manome qualificatif ny fomba fanao an'ity fitondrana ity anareo de inona ny teny entinareo mamaritra azy. Mitsotra ny qualificatif le izy efa marefo zany le fanjakany satria zavatra hita maso hoe mianatra amin'ny isam-batan'olona anao efa hita kritika le izy tsy hitako zany zavatra tsy olana amin'izao. De sakanana daholo zany zay maneho an'le tsirariny. Anankiray koa hoe raha ohatra hoe sakanana le akalamanjana maninona raha voaina ny RNM na voahana ny code de communication de aloha hiparitaka eran'ny Madagasikara zany ny vaovao hitezana amin'ny vahoaka zany maha-olo-pirenena tsara voatra. Adidin'ny mpanao politika anie zany sy mpisehatra politika fa tsy ho takotakonana le deux poids deux mesures zany le vitesse le vokatra de ny ery sakanana ny ery manao ny ataony sy ny karazany. Ary zay mbola atao hoe fatiatoka be ho an'ny firenetsika zay fitiavatena amin'ny ara-tsi-panahy fitantanam-panjakana zay rehefa tsy mahomby ianao tokony hiaiky ny tsy fahombiazana fa tsy ziriziry ohatran'izao zany anao ampimamba ny fitantanana ny fitondrana ny raharaham-bahoaka io. Ya fa miresaka sakatsakana moa ianao de ny zavatra hita ihany koa de tsy ny fitondrana iriry ihany no ny tsy ny mpanohitra ihany azafady tsy ny hetsiky ny mpanohitra iriry ihany no sakanan'izao fitondrana izao fa eo ihany koa ny fanehoan-kevitra na ny fahafahan'ny olo-pirenena miteny ny maneho hevitra ny mamoaka vaovao sy mitsikera ihany koa amin'ireo olona mamoaka vaovao sy mitsikera io moa de maro ary vetivety de mahita ny fonja noho ny fanehoan-kevitra entiny raha tsy resaka zao tsika afa-tsy ny zavatra manjoa ny mahery-lanto manandafy sisy tany lera maro velo izay voandro vitsy lasa izay no nahiditra ponja eny an-tany mora. Ahoana indray ny fahitan'ny otrik'afo an'ity fampidirana ponja izay misesisesy ity satria vao farany teo koa tany Mahajanga koa misy any Andriamatoa afakandro izay avy hatrany ihany koa de niditra ponja noho ny resaka tambajotra tserasera sy fanehoan-kevitra io ihany. Le izy anie mazava zany satria le sakana no atao anankiray satria zany io zany le fangalarana départ aloha na ny hoe zavatra hoe mety naloka zany na ampizarazarany saim-bahoaka. Anankiray koa ny olona zay mafana fo zany teny marina zany eny amin'ny fiarahamonina ezahana ampiasana an'le système objection io. Le rafi-pitantanana moa zany izy ny exécutif izy ny fanjakana manao an'izay fomba rehetra zany satria raha ny lalàna misy amin'izao zany toke ny rafitra kolonialina zany no ny code procédure pénale io ianao ngena madio raha azo ampidirina fonja zany rehefa misy zavatra misafotifoty ka izay zany anankiray mety tsy de asoan'ny Madagasikara zay asoan'ny voaka malagasy zany zay satria ny zavatra nytolomanatra zay na ny demokrasia na hoe ny endriky ny fitiavan-tanindrazana hoe tedavana amin'ny fahamarinana ho sakatsakanana amin'ny resaka famonjana tsy teraka soa atsika zany fa loza mitatao amin'ny fiarahamonina sy no avin'ny demokrasia eto Madagasikara zay ka tsy tsara zany négatif.
Ny mpaneho hevitra amin'ny tambajotra moa zany sy ny mpamoaka vaovao reo le atsotsika hoe lanceur d'alerte de zareo de magaga fa tena ananany fitondrana akingana mihitsy ny fanenjehana azy anatin'izany moa tsika amin'ny rahavavy manokana zao de resaka tambajotra de anisany efa voantsy tany amin'ny cybercriminalité magaga nefa de ity hoe misy an'ireo izay manao trafika hitapoko hitam-pirenena fantatry ny rehetrarehetra misy ny manodikodina volam-panjakana manapitra isany lavitra isany maro misy ireo tena manapatra ny fahefany magaga tena totrany tsy hitany masona anatin'ny mpampiatra lalàna isan'ambaratonga ireny zavatra ireny inona no mahatonga an'ireo rafitra mpampiatra lalàn'ireo iraviravy tanana toy izany andre matory ene ary ahoana ho anao manokana ny tokony hanovana an'izao zava-misy izay miatra amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Le ny anahy fijerinay mahotrikafo mihitsy zany io tenenako anazy hoe le resaka rafitra le rafitra kolonialy io zany de tsy maintsy avy any atampony foana ny baiko na fibaikoana na fitsiboninahitra io na ny tombontsoanao rehetra raha zany na fonjana voninahitra ny ray amin'izay resaka commandement zany io lettre officielle na commandement io zany le hiérarchie-an'io manimba antsika zany zany mila hovaina daholo zany hoe tokony eny amin'ny fokontany commune ane de afaka am'zeo zavatra anankiray na resaka social hoe na ny tany na olana ny tany io na ny olona miady tsy hoe qualifiena amina zavatra any na le zay manenina ny olona manodina miliara tsy miditra any amponja fa ny olona toke nona mangalatra vomanga anankiray soroa ery no ny anoana no migatra nefa le firenena moa ampatrehano am'le système ny olona nge zao ampivonona fa tsy maty fa ny tiako iverenana anazy zany de le rafitra mihitsiny le rafitra mihitsy zany io resaka re fondation io zany anay tena edina mafy satria ny otrikafo ohatrany miverina kely ataoko fony teny fotsiny hoe nananganana ny otrikafo ane tamin'ny voalohany hoe ivitoerana zany sehatra andinihana ny resaka social sy toe-karena iverena fiandrianam-pireneny satria tsy afaka miantoka an'izay mihitsy ny zavatra misy am'izao zay mitana fahefana zany zao de manao ampimamba tsy refesy mandidy zay manotohana na mana marina sy rarina ary de kapaina zany foanana ao anatin'le fisiny zany fe zany akapobeany ohatrany hoe miantso anefitra ihany zany tsika fa na izany ary tsika manao ny tantara tsika vahoaka manao ny tantara fa tokony mba hifo rehefa andray ohatra ny renitsika hoe tany nandeha tamin'ny andron'ny MDRM reny tamin'ny 47 nandehany tamin'ny 72 91 2002 2009 reny ane ny vahoaka manao ny tantara ane reny fa le manipulation tsy nahatongavan'le rafitra no sakany ka izay zany tiako iverenana io rafitra io zany raha tiana amin'ny firenena ho an'izay mitantana an'izao fa ifana zao tokony io ny apetraka mba holova ho an'ny taranakitsika sady tsy haratsy fiafaratsika zay ngamin'le resaka système zany tena mila apetraka fa raha mbola io zany hoe ty deux poids deux mesures le olona tsy nangalatra ny olona tsy nangalatra no migatra fa le nanao le infraction ndray lasa alefa ohatran'izany zany manahirana be satria misy atsiarovako ny président Ravalomanana zany tamin'ny fotoana no nanazavan'le any satria izy zany no nitondrany le mpanolo-tsaina eny hoe le momba amin'ny fitsarana le hoe ny trafic d'influence ny poste amin'ny fitsarana zany io trafic d'influence de manana le double vitesse double niveau de ny didim-pitsarana rehetra ny akabetsana zany vidina zany amin'ny fitsarana zay zany mitompy le corruption corruptible ny fitsarana zay zany mila dinihana koa zay na resaka civisme hoe ahoana ny éducation des citoyens hoe tokony ahalala kody zany ny olona ankizy ampianarina hatrany amin'ny hoe any amin'ny EPP zany toke hoe manomboka teka taona fahaefatra fahadimy de efa manana notion na droit afahana mampiena ny fandikan-dalàna ifezana amin'ny firenena fa tsisy manao zany efa première année anao vao manao an'izany be de misy 70 ans ny olona vao miditra fitsarana ohatra zany vao mahalala hoe misy lalàna ka fe zany zay rafitra vida zay zany mahatonga antsika isafotifoty eto de zay miteny ihany manamarina ohatra ny fanabadona zany an'le vahoaka ny filalaovana ny ainao manjery sy ny karasany zay miparitaka eran'i Madagasikara izy de ohatrany hoe tsisy olana eto Madagasikara nefa 700 firenena zany efa potika fiarahamonina potika ny social ny kolotsaina rehetrarehetra zany vonoana le gaz zany fa tsy maty eo anatin'le
Ya ny tenikely ianao to mikasika an'le hoe resaka fifoazan'ny malagasy nisy fotoana isan'ny ndeha ataontsika hoe teny filamatra ve ny azo ilazana an'izay tamin'ny fotoana talohany ity fitondrana ity niakatra teo amin'ny fitantanan'ny firenena dia nalaza ary nentina nambaboana ny fony malagasy mihitsy zay le hoe mifoaza ary malagasy zavatra misy hatramin'izao dia mbola io ny zavatra iainan'ny malagasy hoe miaina fahoriana fijaliana ny mpitantana ny eritreretiny mbola mandisy fanantenana anazy hatramin'izao ny fandikan-dalàna zary lasa zavatra iainana sy hitan'ny vahoaka tsy misy fandraisana fepetra ataon'ireo olona tokony hampiatra ny fahefana sy ny sisa maro-pery ny malagasy ozy ny sasany mbola azo atenaina ihany ve nefa ny tena isiny zay tena fifoazan'ny malagasy zay raha fijerinareo azy manokana atao ny tantara ngamba ny tenenako anazy ny olana tety manko zany satria le rafitra moa ny tenenina teo hoe ahongana zany rakoto dia efa tonga miongana rakoto dia tonga eo rabe mitoy ihany le système ataon'ny rabe zany dia hanongana ny rabe indray iverenan'ny ranay voatra zany dia hoe any efa teo ihany teo ary zay zany ny tena manimba antsika zay ary tsy fantatra ny vahoaka zany hoe rafitra zany fa hifanjakana ny fantany tondra ny risary raha izy kohatra fotsiny zao hoe ataoko raha izy koatra zany ny régime andreo zany na samy niainan'io rafitra io ary zany président Ravalomanana sy Rajoelina tamin'ny fitondran'ny Marc Ravalomanana président Ravalomanana teo amin'ny fitantanana aloha zany ankapobeany ny tamin'ny maso ny fotodrafitrasa nandeha daholo ary natahotra anazy ny tompona ndraiky mpanjakana na ny samy mpikambana tao anatiny ary be dia be no nigadra ny olona mpiara-miasa aminy fa tsy mimpanohitra ihany fa ny amin'izao zany za mahita zany aloha fa tena tonga zany dia tsy ataoko hoe zany maiziny satria na iren'le resaka volamena reny fandehanana ny Dubai amin'ny fanodonana vola ny fitantanana ny raha-mpanjakana kapobeany rehetra fotodrafitrasa sy ny rehetrarehetra moa io simba daholo raha Madagasikara io ny zavatra samy hafa hoe amin'ny fiandrianam-pirenena zany efa ravarava daholo misy fanotana fady koa zany isan-karazany hoe zavatra tsy tokony andaniana vola amin'ny karainy tokony hanaovana barazy na anarenana tany zany atao lemaka amonjena ny vahoaka malagasy hoe amelomana amin'ny firenena tokony makany amin'tsy zany sady manota fady ma resaka hoe le corrigé reny resantsika rehefa feo fa tsy arotro fotsiny tena any fa zay zany zavatra tsika arotro fotsiny mifono malagasy fa miandro fotoanany ka rehefa tsy za mino rehefa tsy fony fitondram-panjakana ndraindraikitra amin'ny hoe hitantana anazy amin'io ka isy olana amin'io fifidianana io amin'izay zay tsy fahamarinana no ataony eo za mino fa isy korotany dia eo ny ampifoan'ny malagasy ary anenina izy zay zany nenany teniko atreto aloha zany ny zavatra hita dia hoe ny vahoaka manaiky foana zay rehetra mitranga eo dia tsy andan'izay nefa dia tena tsapo hoe manao ny dany kibony zany ireo rehetra mihevitra ho manana ny fahefana amin'izao fotoana izao raha nitatitry ny IGE na ny inspection générale de l'État farany anefa dia efa ndresanay mirahavavy tamin'ny heriny ihany izy ity hoe nahatratra 1.5 miliara ariary ny vola voahodikodina tamin'ireo rafitra ara-panjakana maro samihafa tatitra izay mbola ho ampahafantarina ny filoham-pirenena moa zany raha ny fantatra hatreto mety azo antenaina ve nisy ny fandraisana andraikitra ho anareo otrikafo aorianany izao raha ny fiheveranareo azy satria zay ny zavatra mitranga sa ve mety vao mainka aza ampitombo hatrany ireo fanodikodinana samihafa izany zavatra izany ny zavatra tsikahatra fotsiny aloha zany hoe raha ity fanjakana ity mifampiaro fampiaro amin'ny zavatra tsy mety zany kizy moa mitantana amin'ny fahefana io zany ohatran'io juge aparte fijeriko anazy hoe mba hahafahana ohatran'ny hoe miteny zany fa satria ohatran'ny hoe masina izy zany raha tsisy volavery fa za mino fa tsy io fotsiny volavery eo fa ny fitantanam-panjakana kapobeany na tany amin'ny covid zany zay hitan-tsoratra zany hoe very ny rehetrarehetra zany ny amin'ny sehatra rehetra mihitsiny na ny karamareo zao azoko le olona nanao fotodrafitrasa tamin'ny mpanao lalana sy ny karazan'ireo zao ny olona mivarim-panana na ohatran'ny hoe nampidika izy olona ianao nefa nasianao nanatanteraka ny asa aman-drarany fa fitahanao fotsiny zany zao dia aiza ny volana iny za mino fa tao anatin'ny teti-bolam-panjakana reny nefa nakaiza le vola tsy fantatra zany ka ny amezana an'izy za miteny an'io fa mbola ray am-pahafolony eo
any amina 500 milliards any mety tombatombany io zao mety izy fa io aloha nyteneniny eo eritreritro zany ana satria zavatra manan-karena any amin'ny fanjakana manan-karena amin'ny fanjakana fa le fitantanana makany amin'tsy zavatra lahara-pahamehana hoe tena io tsara tantana zany ho fampandrosoana ny fiainam-bahoaka amin'ny akapobeany zany raha maro moa reo de atao hoe tranga mampitaraina andreo mpikirakira tambajotra tserasera sy ireo rehetra izay maneho hevitra ny amin'ny onjam-peo saika isan'andro de tsy mba toy izany kosa ny sary sy ny hevitra izay voiziny ny mpitondra fanjakana ary nahitana taratra izany ohatra zao ny kabariny ny filoam-pirenena raha nandray fitenenana izy teo anolohan'ny firenena mikambana farany teo ahoana indray ny nandraisanao an'ilay kabary izay nataon'Andriamatoa filoha teo anatrehan'ny tribune Nations Unies reny zany le mampalahelo le kabary ambony vavahady zany any amin'ny Nations Unies mariny zany any amin'ny firenena mikambana tampony any moa de tsika moa rehefa le anina ohatrany hoe manafina amin'ny fahoritsika fa de zavatra zay mampisongadina hoe fanabeazana ho any rehetra fitsonjovana ny lafin'ny maha-olona sy ny karazany nefa ataoko hoe article ray ao anatin'ny droit de l'homme ary tsy voahaja akory zay zany anankiray mampalahelo zany na io resaka article 19 amin'ny code de communication ny droit de l'homme mifaneho-kevitra io ara nge arovany io nge ny FB hoe le jour zany andray hevitra tsy afa-misaraka zany ny fiarovana anazy amparitaka an'iny tsy voafehy amin'ny vazatany efatra nefa le système manao objection tsy de tena hoe grave hoe iteraka ady atrano be na fandringanana vahoaka fa tena zo zany fa le rafitra fa zany zay ngambany anankiray analysy fa niamezako an'le momba ny anina président kabary ambony vavahady reny tsy de mahagaga zany ohatrany mihaino fotsiny ianao de manofy ianao zany ohatrany hoe mandeha amin'ny avion izy gasy moa zany eto ambonin'ny tany ety any feny ambonin'ny avion izy ny kabary de miveriny ety any akapobeany zany zavatra mampanonofy reny fa tsy misy amiko mampanonofy izy ianao de nanonofy ihany koa moa ny mponina tao Tomasina tao Clémence Rarnirina mbola iresaka filoham-pirenena indray amin'ity manaraka ity nalaza be le resaka miami tao ao miamia ny zavatra andresana moa zany de lasa navadika hoe mirahina sy mifankaty lasa izay indray le miamirany ialako tsiny somary nomekely atao nampanantenaina tao Tomasina fa tsy ilay miamia mitovy amin'ny any États-Unis indray no nresahana raha tsaroanareo mianadatsara nisy fotoana reny ka efa tsy miantso any Tomasina tsony ny olona fa ndeha kely ho atsy miami fa ankehitriny de niova lasa hoe mirahina sy mifankaty indray ny hevitra ilay miami ho an'ny mponina ny Tomasina manokana aloha de hoe fampanantenana pokaty nandraisan'ny maro an'izany zavatra zay notenen'Andriamatoa Andry Rajoelina izany de ho avy indray nefa atsoatsy ny fifidianan'Andriamatoa René izay mpandrindra-paritra ao vakina karatra ny otrikafo iverina indray zany ny fampanantenana ty moa zany de tena hoe nandritry ny mandat manontolo de mandat feny fampanantenana de araky ny lazainao teo de ny vahoaka no mitsara hoe atraiza inona tanteraka inona tsy tanteraka izy ny diso fanantenana fa hoy hoe raha zao trangan-javatra sy lalana izoran'ny fitondrana ankehitriny zao mbola isy ino ve Andriamatoa René ny fampanantenana ho atao indray amin'ny fampelezan-kevitra atsoatsy valiko amintsotra angamba le izy izy aloha nanao an'iny zany hoe mahita zany hoe manaraka ny vaovao resaka ohatra zao tany aminay faritra vakina karatra lalana teo amin'ny 1 kilometatra sasany teo tsy nampianarana mpianatra sy ny karazany zany zany ny anaovana angotenda de ny olona mpanjakana rehetrarehetra ajanonao manotrina an'le izy ohatrany koa na filoham-pirenena ary tamin'ny nanao mivady fototra ny RN13 regny vola be za mino fa amina miliara ny lany an'ireny nefa makaiza zany le izy le revarevany zany elakotriny le hoe revarevany manao zavatra izy tsy koa zany io nataoko hoe WCC dosy ary natao eto zany de azo anaovana ohatr'izay koa zany io isehosehona an'le oeraoera araky le fiteny angambany ka tsy mena tsy zay aloha fa zay mampetipety azy de alao izy anao an'izay atao fa mifivirako fotsiny de hoe ny malagasy zany de teneniko fotsiny hoe tsara ao amin'ny fiainanareo fotsiny le izy hoe mety aminareo hoe zao fitondram-panjakana zao ho an'izay hoe milomano amin'ny ranomasim-bahoaka aloha zany hoe mitavana ny arena amin'izao za mino fa hoe alao io ihany eo ho an'ny olona zay matsiaro mijaly na tsy fandriam-pahalemana na hoe fikorotana amin'ny fiarahamonina akapobeany na tsy fandraisan'ny fanjakana ndraikitra amin'ny fiahinana azy kosa za mino fa efa ampy zay raha fijeriko tsotra anazy zany fa akapobeany fotsiny koa nefa mijeriko io hoe le système
zay zany anankiray io zany mila kitihana foana raha hoe mba tiaka amin'ny fomba-vahoaka zany président iandro nirina Rajoelina afaka mitarika an'io izy manao an'io ary miakatra ny crédibilité zany compteny amin'io raha manao volonté anao an'izy fa tsy hoe misy olona misakana anazy na miazona anazy na misy fifanarahana tsy afahana manatanteraka an'io an zany zay ngamba no everako anazy matetika moa ny olona rehefa maneho hevitra matetika misy be dia be no miteny hoe tena misy zavatra tena heverina aloha izy hoe tsotra fa dia mahagaga fa dia sarotra be ho an'le mpitondra fanjakana ary marina ny teninao fa indraindray na dia manana finiavana ary amin'ny filoha dia be dia be koa manodidina tsy maintsy manakana ao anatin'izay dia izao tsika tonga amin'izao situation misy a Madagasikara izao fa hivadika pejy hafa isika hiresaka ny vaovao mahakasika ny fikitihana indray ny resaka ny ao anatin'ny rovan'ny Manjakamiadana ao amin'izao fotoana izao io moa zany amin'ilay ambaran'ny fitondram-panjakana hoe fanatsarana ezaka fanatsarana naorina moa zany iny ny Colisée nresahanao teo iny zao indray kitihana indray ny tafo misy fotodrafitrasa atao indray ao anatin'ny faritry ny rova ao ahoana ny fahitan'ny otrikafo an'ity kitikitihana ny vakoka eto Antananarivo isaky mihetsika ety iny efa ela be ngamba iny nefa be dia be zany ny faneho-kevitra tamin'iny ary naharitra mihitsy zany izy nefa nahazo mipakehany tamin'io satria tsisy nakasitraka anazy ary ny ataoko hoe olona farany lehibe zany ndraisokoatra singaniko hoe akoatra ny fikambanana andrinana indray aman-dreny Remoranjefa sy Désiré Ramagavelo efa namatsipatsika anazy tamin'ireny akoatra ny hoe laharan'io rovantsika io ao anatin'le patrimoine international zay nikitihan'le izy dia nampian-danja za mino fa nitantara zany noho tsara fa raha hoe tena wasitsika resaka ngamba tsy ampy amin'ny fotoana fa akapobeany zany nanotafady izy tamina ny mba ny vakoka ny firenena malagasy io tsy ammeriny fa ny firenena malagasy rehetra manontolo zany dia anazy ny azy nanatanteraka zay fanapaha-kevitra nataony niaraka an'izay nitsikimbakomba taminy nanatanteraka an'io zay mifeverako anazy zany tompo ndao tsika resaka kely lafiny tsy fandriam-pahalemana indray tena miseho lany zany tsy fandriam-pahalemana tena saika manerana ny Madagasikara mihitsy amin'izao fotoana izao niresaka moa ianao teo amin'ilay hoe fitanilanana eo amin'ilay fampiarana lalana samihafa ohatra ny hitako nandalo teo ambany masoko tamin'ny Tambajotra ny lehilahy anankiray nangalatra vilany angamba izy izay dia tena maradratra mafy mihitsy ny tratran'ny fitsaram-bahoaka sa inona tsy fantatra tena mahonja ny fo ihany mieritreritra an'ilay izy tsy hoe akory ilay mpangalatra no ombana fa le mieritreritra an'le hoe tsy misy indrafo tokoa zany rehefa misy zavatra tahaka ireny ary ny olona koa efa teren'ny fantrana sy tsy fisiana dia tsy mandefitra mihitsy fa mampalahelo anefa dia marina ve le teny namana Clémence Rarinirina teo hoe maro-pery tokoa ve ny gasy amin'ilay zavatra ngeza be izay ohatra ny tsy hitan'ny maso tsiva ny rafi-pitsarana sy ny mpanatanteraka lalàna rehetra tantara mitoy iny fa iverenako le resaka tsy fandriam-pahalemana manerana ny Madagasikara ho anareo miotrika afo manokana inona ny tena tsy avytany fanjakana mifehana izy ity miverina iny angamba le teniko hoe rafitra satria nisy tahirikevitra zany ialako tsy ny manonona ny ray aman-dreny Lasa Izao Alarobia ary manana nanana discours tsara le izy ny vol de bœuf sy ny rafitra koloniala zany tsy miaraka ireo anankiray hoe raha mbola le rafitra koloniala io zany aloha tsy afaka miala io akoatran'le miverina zany le fanabeazana amin'ny maha-olom-pirenena tsara voatra resaka fitantanana ny arena sosial mampiarina amin'ny fiainan'ny olona zany tsy anao fandikan-dalàna hoe ho lasa fomba zany ho fanao le herisetra zany na le fandikan-dalàna anankiray koa le rafitra satria raha resy koatra hoe gendarmerie manko le ahitana any na hoe misy namaka any teny hoe gendarmerie tokony andrenivohitra na amin'ny polisy ohatran'izao fa ny sosialan'olona mihitsiny sy le elan'elan'le fiainam-bahoaka zany efa mikorosofahana le vahoaka koa efa bado tsy mahalala an'izay gauche droite ao anatin'le fiarahamonina dia be ny olona naterak'izay be dia be dia zay tsy mitsikombakomba zany amin'ny manam-pahefana ialako tsy ny an'le izy na olona ny lalàna raisy koatra nay maka avoka izy io koa misy ny olona ndraindray hoe nanao ny asany ary ny mpitandro filaminana
hoe saika namoniny namana miarany anatra tamiko mihitsy ny gendarmerie officier hoe zany izy fa saika tamin'ny resaka nanao sambotra dahalo io nefa natao zao ny ankety tena hoe ty tokony 5 ans 10 ans ferme fa tena navoaka amin'ny fitsarana le izy tamin'izany fotoan'izany zany fa teo zany dia makivy ary zay zavatra zay zany hoe inona ny sorohana an'izay fa ny anahy zany ny vahaolana hitako zany ankoatran'le rafitra anyna dia ny dina be io zany anankiray hoe raha misy zany olona hoe tratra mangalatra akoho na mangalatra mangazo nanina dia tokony eo amin'ny fiarahamonina no mitsarana azy tsy fitsaram-bahoaka mamona sao dia diso fandray fa tsaraina le anarenana anazy nao amin'ny fiara aprindran'le fiarahamonina fa misy qualification be zany le parcours le procédure rehefa lasa ny atapony ary mazany regny migadragny rehefa lefa any amin'ny parquet mikadra regny fa mazana ny reny matoa idalo inge misy matoa ny récidive le mpamerikeloka zany misy za miny fa reo ihany no verimberiny zay zany mila traitena tsara hoe mila misy zouma tokony hijerenan'izay hoe ahoana ny trienany hitange io rehefa misy volonté politique ary tsy maintsy zay zany le resaka système zay ny itondranany hita io dia mifeny fotsiny raha tsy madio hatrany atapony koa le izy tsy madio le izy tsy mitsisy aizina afaka manala ny aizina zany fa tsy maintsy mazava manala ny aizina fa raha vao tsy mazava hatrany atapony io zany dia io miteraka fahalovana foana le fiarahamonina. Iresaka momba ny raharay kongo kosa isika andre matoro ny rakotoary malala ny zavatra hita dia tena nitaona angingina le raharaha tsy nisy toyany ary mampalahelo fa tao matimaty foana ihany reo vahoaka ampolony maro izay tany an-toerana mitaky fahamarinana araka ny heverany azy manoloana indrindra ny zavatra nitranga tamina nisina fakanakerina zazavarira tamin'ny fotoana ireny ho anao manokana inona no antony tena hoe mampitarazoka ny tiraraha ity satria miezaka ny eo anivon'ny gendarmerie-pirenena ny tompona ndraikitra manamary tena ny amin'ny hoe karazana légitime défense ihany natao sy ny sisa itsakila ny vahoaka manamafy ny hoe tsy resaka zany fa dia tena faninina ny vonoana re olona amin'izao fotoana izao miandra ny mpanara-baovao hoe inona ny tena marina momba ny tiraraha ty fa io aloha dia mitarazoka aloha zany tsy mitovy amin'ireo raharaha na pampanelo lakolosy ka vetivety dia any amponja vetivety dia ny fitsarana misaotra anao zavatra tsikatro amin'io satria mba manaraka AFB io ihany ahako nisy compte zany tamin'ny zareo tany zany ankizy jeune tany napitalizy fa nafindran zareo zany le refiny le jaune rouge zany hoe tao anatin'le fitaovana le nanaovana an'le costa zany nampitombony zany le jaune rouge nanitsaka jaune rouge le vahoaka ny député Brunel koa zany sy ny namany koa nisy ny teny hoe le olona ny atao anatin'le tifitra tsy taty eloha raha légitime défense zany tokony any amin'ny tratrany zany anina fa any amin'ny lamosiny le izy ny ohaka le izy ka io zany anankiray hoe tsy haiko na fanjakana ny ty andamindamina an'le fanjakana hoe miaramila atsika hoe ndeha mpitohana amin'io le korina ndeha ohatran'izany fa za kosa nefa mba mahatsara toerana le tsaran'ny vahoaka anazy le mba fiekena zany hoe nataoko hoe nanisy rariny ary zany le fiarovatenany zandary hoe ny lalàna ny arance tokony mba mifona pahabe maso tamin'ny vahoaka malagasy ny vahoaka ny kongo zany satria miray fo zany hoe rehefa voatohina ny anty marary ny aveny hoe vahoaka dia fijeriko amin'ny maha-olo-pirenena zany tokony zay natao mba hanamaivana an'le izy mba hanamaivana ozy asa hoe mila fitoniana amin'izao zareo ainge mila miteny hoe mila fitoniana dia io no amavainina hoe tsy hita hoe makary dia manahoana ny fiasany eo misy manipulation ana resaka psychologique mafy be inge ao anatiny io ka ny anazy fijery tsotra fotsiny dia hoe tsy mahay mandray lesona ve sa mahay mandray lesona inona ny zavatra hoe zany mba fahalalam-pomba eo anatrehan'ny vahoaka malagasy zany vahoaka ny kongo tamin'ny niendy zavatra fandringanana vahoaka ohatran'ireny zany na dia hoe légitime défense raha hoe lalàna miaro anazy le olona koa nge tsy nitondra arina criminel tsy haiko hoe za aloha tsy nahita le hoe nitondra sabatra na nitondra otrao fa ohatrany hoe hitanao ihany ny olona ny anindrana manko olo amin'ny fo mahita an'le zavatra hoe nisy vola be tia namon'ny olona ohatran'izao sotr'izao sy ny karazany dia zay zany anankiray tokony le honetina bataillon de honnête zany tokony hisy tao anatin'le izy koa
tamin'ny gendarme zany. Ya zay mahakasika ny resaka ikongo iny mbola miandro moa zany tsika hoe manao ahoana ny toerany fa ny zavatra raha mahita aloha de mangina le izy hatreto mangingina na izany zany amarana sady ny fandarana koa tsika fa nafinaritra be ny resaka kanefa misy tsy azo lalovam-potsiny ny raharaza intranga teto Antananarivo manokana tamin'ny faran'ny herinandro teo. Iresaka ny vaovao nalaza teto Antananarivo tsika tamin'ny faran'ny herinandro satria nisy ilay fanaovan'ny be ny tanàna letrezana raha zay no azo ilazana azy ny fampandaniana ny resaka taxi moto indray teo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna nofitany izay mpanolontsaina mahatsapa ho voafitaka izay tao anatin'izany raha mikasika an'iny lahadinikiny manokana satria nolazaina fa ilay non approbation na ilay tsy fanekena na itsiko be ilay tsia nataonay tsy indray mandeha fa ifindroa zay no nangatana fanazavana taminay hoe inona ny tiana atongavana raha nyteny an'izay tsy izay zahay. Zay ny zavatra nytenenina tao anatin'ilay fanazavana. Kanefa de nivadika lasa famerenana fandaniana ny fankatoavana na tsy indray ny taxi moto ilay resaka rehefa tonga ny fotoana ny hirsoana tamin'ny fanapa-kevitra tao anatin'izany fivoriana izany Clémence Ararynirina niarana natrika tao anaty efitrano tao moa sika nahita ny zava-misy rehetra tao. Ya mazava ho azy moa zany fa izahay mpanolontsaina dia manara-dalàna ary zay koa de saro-piaro ny amin'ny latsabato izay nataonay ka de tsy nanaiky an'izany letrezana ny tenenina namana lilira faralahy teo izany zay ary de nivoaka ny efitrano fivoriana nivoaka niaraka taminay ihany koa ary ity tranga ity de tena nampitolagaga ny mpanara-baovao tamin'iny andriny namana lilira faralahy fa de nivoaka niaraka tamintsika niaraka tamin'ny team zany sy ny tenako tao anatin'izay tamin'io andro nanatanterahana latsabato ihany koa ny mpanolontsaina anankiroa avy amin'ny komba de tsy iza fa itaovana rahalambomay Silda Asonjo na de isan'ireo makasitraka n'ity fitaovam-pitaterana ity aza izy ireo ny zava-misy de maro ireo tsy makasitraka ity forcine ialako tsiny le fitenena amin'ny teny frantsay fa letrezana le izy raha ataontsika amin'ny teny gasy fa forcine mihitsy le izy raha atao amin'ny teny anglisy zany nataony be ny tanàna ka de nampafantatra izany tamin'ny alalan'ny commentaire na ny faneho-kevitra zay nataon'izy ireo tsy taiza akory fa teo amin'ny rindrina indray matoa be ny tanàna ihany satria rehefa nisy ny vity ny latsabato iny vita ny fifidianana zay natao teo anivon'ny filan-kevitra zay tsy nandraisantsika anjara tsy pihana tsara dia avy ny be ny tanàna dia nanao ny fampahafantarana an'izany teny anivony tapajotra tserasera ka rehefa napafantatra an'izay izy de avy hatrany koa ny olona dia ny reagira na napafantatra ny heviny momba an'izany ary nagaga aloha fa de tao anatin'le faneho-kevitry ny olona rehetra dia iresaka taxi moto io avokoa no ny bahana ka resitsika tsy vitsivitsy angamba no resitsika fa maro be le izy araka ny teneniko teo zao zany ny zavatra resahan'ny olona ary tsara mpahafantarina antsika ihany ozy ny sasany hoe hipetraka ho tantara ozy eto amin'ny renivohitra hoe iza no be ny tanàna na tonga ity bordel be ity mahereza ary malagasy quel coup bas ozy izy pour les taxis qui paient leur patente. Quelles mesures vont être prises suite à cette décision prise au niveau de la commune pour la réglementation de ces taxis motos? On attend de voir, car là, je ne l'espère pas, ça va être le foutoir des gars qui n'ont même pas le permis de conduire, qui ne connaissent rien au code de la route, qui ont un niveau de civisme à déplorer. Indrisy ozy ny sasany, zao mba nanantena ilay TGV, zao tsy maintsy taxi moto zany. Atsoatsy mety ho taxi bisikileta no mahazo alalana, ary farany andeha sarety ihany. Mitoraka kitana sao mba mahavovolana ihany, kinanjo tsy tonga teo amin'ny palais de la reine akory ilay toraka, tony verina ny toraka tena aza. Zany zany isan'ny faneho-kevitra nataon'ny olona, mbola maromaro izy tena be dia be fa tsy aro voavakitsika fa hitondrantsika santionany fotsiny izy namana lera faralahy. Tena ohatran'ny olona tsy misainy lisana ozy. Raha tsy misy asa ireo tanora ozy ianao, ny mpitarika sarety mbola tsy misy asa lavitra noho ireo. Alefaso lavitra ny saina ary miramse fa aza entina mivaly faty le fiainan'olona maro. Omeo alalana miposy taxi bisikileta raha tena mafy nareo. Courage ozy nareo mila taxi moto, de alefaso eto foana zay zava-miseho, ohatra voendaka accident.
Dingako angamba le ray fa resaka momba ny fanamboarana moto fa iko mampampitarina ny olona amina lera farala hoe mpanamboatra moto izy eny amin'ny trottoir koa mandoto arabe no sady manakana lalana fa tokony mba maka toerana anatinatiny. Efa tsy lany teo izy teo aloha izy ny taxi moto de noentina taondray de lany de hoe taondray amin'ny fivoriana ara-dalàna manaraka ho tapahana raha ho lany ao intsony indray. Le anankiray angamba famerenana ihany an'le teo faharoa teny frantsay ihany koa le fa manaraka ity ce n'est pas un peu ridicule aussi de forcer les taxis moto après qu'il ait été rejeté par les conseillers il y a quelques semaines. Quelle que soit la raison de ce forcing, bonne ou mauvaise, cela conférera à monsieur le maire une image ma part qu'il a voulu éviter, me semble-t-il, mais après tout, il est un élu IRT. IRK izy ka. De mitendray ny sasany de tsy hoe tsy fitiavana ny taxi moto loatra fa tokony jerena tsara aloha hoe azo atao tsara eto amin'ny tanaville ve zany. Ho avy ndray koa zany ny accident marobe. Tsy tapaka le tapa ambany ao manaraka miteny ny olona hoe indrisy ry gasikarako, indrisy ry Antananarivon'olona mampalahelo anakay anareo. Faraparany andao hoe tsy contre le taxi moto fa hita kosa nefa fa tsy sécurisé ny olona mandeha aminy. Saingy efa io ny zava-misy no ny ady amin'ny Ramatoakely Clémence fotsiny no tena antony angamba. Farany courage ho an'izay andeha aminy. Zay zany raha fitinina ny fanehoan-kevitra teneniko teo ampany any ireny namana lelera faralany amin'ny fanehoan-kevitry ny olona ary teo amin'ny rindrina Andriamatobe ny tanàna no tsongaitsika ireny fanehoan-kevitra ireny ilazana ny amin'ny hoe mila dinihana tsara ihany ny zavatra fepetra raisina fa efa iny izy iny de mizaka ny vokany izy de tomponantoka izy ny amin'ny fampandehanana aniny tranga iny. Ny tsara tsy pihana sy hitondrana fanazavana Clémence Rarinirina misy ihany tsy mahazo ilay fietsika hoe fivohanana efitrano tsara hitondrana fanazavana eto mazava hoe izahay manokana ny avy eo anivon'ny antoko-tiako Madagasikara niaraka amin'ny Clémence Rarinirina izay nitovy fijery, nitovy hevitra taminay tao anatiny iny de tsotra le izy hoe misy lanjany sy asiny izany fanapahan-kevitra raisy ny filan-kevitra izany amin'ny alalan'ny délibération. Ary efa nandraisana fanapahan-kevitra efa nolavina 49 sur 55 sur 54 sur 54 tamin'ny voalohany efa nolavina efa fandeferana neny nanekenany mbola nifidy an'indray ny 3 Aogositra raika 2022 de efa nivaivana sy fanaovana tsinitsinina ny maha izy azy ny mpanolotsaina sy ny filan-kevitry ny tanàna ny mbola famerenana an'izany fa ny telony indray ho anay de mazava aleo mazava ny lalao tsy mifamitaka tsika ho anay tsy mety ho an'Antananarivo zany zavatra any rehefa niteny zay hoe tsia de tsia ny dikan'izay fa tsy misy zavatra hafa ny ambadika izany ka noho izany de tsotra be mivoaka ny efitrano zay anaporofoana fa filan-kevitra manaiky anivaiva ny lanjany mampanolotsaina zay mbola mijanona manaiky anao remise en cause indray ny fanapahan-kevitra efa noraisiny. Faharoa de zao hoe mivoaka izahay ary de milaza ampahy be maso ho fantatry zao tontolo zao ho fantatry ny mponina Antananarivo fa izahay izay nivoaka ny efitrano tompoko de tsy mikautionné ary tsy tompona andraikitra velively ny amin'izay fetraiky an'ity fanapahan-kevitra kitoato natao forcing teo anivon'ny filan-kevitra ity tompona antoka tanteraka ho izahay ireo mpanolotsaina izay manao an'izao kitoto zao manao letrezana manao zay andaniana zavatra anankiray ary raisiko kely ny teny zay namarana namana Clémence Rarinirina azy rehefa niresaka tamin'ny mpanao gazety zay maromaro nitovy hevitra teo hoe nandray iny fanapahan-kevitra iny izay ary tena mireare fier hoe navitan'izany dingana izany hazava ny mponina Antananarivo ny aizana manavaka ny setroka sy ny tomany ho hain'ny mponina Antananarivo izay tena mijoro ho miaro azy marina satria haitsika tsara ary tia moa de efa nitsipihanay mirava foana hoe tsisy resaka fangalana personnel na tsy fitiavana ny resaka kodiaran-droa no olana eto fa ny olana de zao hoe tamin'ny mbola tsy nahazona alalana azy io efa feno ny tanàna saika tsisy hijoroana eny amin'ireo fiantsonana na taxi be na taxi de maika moa fa nahazo alalana izy zao de aiza fa de hoy hoe tsy tena hoe solavo aitsako tsy zay ngamba ny tena mety teneniko izy hoe aza mandrora amin'ny tsy lany fa efa nandrora moa zany zao de miandry ny fiverenan'ilay roa raha mitenanao amin'ny tsy lany ianao zany zao atao akory fa de reny fa ny hokevitra tsy nisy angamba hoe influence avy any amin'ny lilira faralana Clémence Rarinirina na ny mpanolotsaina aty mireny fa de fijerin'olona tena mahitsy objectif ao anatin'ny fanehoan-kevitra nataonao Andriamatoa be ny tanàna ka de hiara-hiditsika de ho tsarainy tantara ho tsarainy vahoaka araka ny lazainy vahintsika fa hitodika any aminao fotsiny namana lilira farala tena iamarana antsika an'izay resakitsika fa sampanolotsaina aloha ny alohany ametrano fantena vahiny de tsotra be hoe tafa resaka tamina mpitondra moto androany de
tena nampitondra kodiaran-droa raha de tena tezitra satria zao zany nendry zareo tsy maintsy misy any moa zay zavatra zay hoe aya zay zany ozy izy zao de lasa ho be dibe no mifamezivezy eny amin'ny lalana ray zay faharoa ozy izy ny tena tsy ho zakanay ozy izy de zay zany raha mipetraka eny de ho kitihan'ny olona hoe taxi moto tsy tsapany zareo mpanapa-kevitra mihitsy zany hoe manafitohana olona zany zavatra izany satria tsy maintsy ho zay koa ny zavatra hitranga ao anatin'le izy hoe lasa ataon'ny olona ao anatin'ny saky anankiray daholo na kitapo ray daholo zany hoe olona le mpitondra moto sy ny sisa de lasa tsy misy tsony ny fanavahana ary diso-kajo be mihitsy satria nyresaka tsara tamiko io mpitondra moto io androany de zao ny teneniny tena diso-kajo izy raha mieritreritra fa fifidianana ny tanjona mba hitady mpifidy fa ireo olona manao taxi moto reo ne betsaka am'ireo avy any sabotsina mehana maro am'ireo avy any tosy iza ozy no eritreretiny hifidy azy am'ireo fa diso tena diso lalana tanteraka raisiko le teny le namana nanao faneho-kevitra teo hoe fankahalana olona ray no amtehana n'Antananarivo ka de eto tsika samy tsara fa isika aloha dia hitsipaka ary ianao izay ahoana moa zany itenenana anazy hikontrena na anoerana ny fanapa-kevitra iny anevon'ny tribunal administratif tribunal misahana andraraha niady amin'ny fanjakana satria tena sady letrezana no tena tsy manara-dalàna tanteraka raha ny rizateny rehetrarehetra mifehan'ny resaka fitaterana amin'ny ankapobeny eto amin'ity Madagasikara ity indrindra fa Antananarivo manokana de renivohitra ka raisiko ihany koa le telo le namana teo lasa atao bordel ve eto amin'ity tanàna Antananarivo ity namana lelira farala izay no tsy azo noralova-potsiny ary na ianao koa raha moa de mino fa miaraka amin'ny any tokantrano miaraka ny lona atao anatin'le izy hoe zany no tena zava-nisy ny tranga marina reny ny zavatra nentinay amam-panolo-tsaina fa reny ihany koa ny faneho-kevitry ny olona ny raha antsika telo mianata nahita teo fa raha reny ny faneho-kevitra rehetrarehetra hitanao ho anao manokana ahoana ny fahitanao azy Andriamatoa reny misaotra anao na amin'ny fitenenana ny aloha zany fanamariako an'le izy hoe fankalana olona aloha le izy fankalana ny président Clémence satria zany manao création na démonstration de force ny ben'ny tanàna n'Antananarivo satria izy eo anatin'ny taxi de ry zany ohatrany hoe zay zany ny système hoe tanjony jereny amin'io hoe rafitra créena ohatrany hoe contrapoint an'le izy de miverina ihany le teo ny akabetsahana Antananarivo any tsy de tena mipetraka ato Antananarivo ireo tena hoe tena misure akabo ihany fa mivoaka n'Antananarivo raha toa ke raha mahatratra atao zany eo amin'ny dimy hetsy telo tapitrisa eo zany tena mampiasa eo de ny roa tapitrisa an'izay na dimy hetsy ray tapitrisa zay mivoaka n'Antananarivo ka diso ihany izy zany raha hoe mikajikajy amin'io ary io hita amin'ny hoe fiainana akapobeany taxi be zao mavany ambanivohitra makaty ny maraina de ny hariva misesika any ka ny anany tiako mariana amin'le izy fotsiny eo amin'le mesure d'accompagnement koa tokony hisy le izy ty zao ny taxi zao misy visite technique misy contrat visite loko mila tsy be de be zany le rafitra hoe anajana an'le zo zany anatin'le fitanterana taxi moto nefa tonga de ataon'le trezana fotsiny de elako tsiny zany na misy fantina moto zany eto zany zao de holokona amina sanatria goudron ary le izy de petahana motera de iny de fa zay zany anankiray ao anatin'ny baranany ary elako tsiny aloha zany hoe efa zay hoe nazatra n'ity fanjakana ty zany zay le hoe tonga de hitsika ny alaveny Ambojatova hoe makeny amin'ny 13 mai de mitondra olona eny Ambotsiroatra tsy zay ngamba fa ovay le izy aiza manaonao foana zany fanotantaragna mitsara ary mipetraka foana tiako lazaina fotsiny ana zany de hoe Antananarivo masina Antananarivo renivohitra Madagasikara ty tsy manana afa-tsy tytsika ny renivohitra rery atsika ty fa aiza sombaina amina ambopokely hoe diso toerana zany ianao ngety indraha aminao mifahefany tsy hoe mandrakizay ianao raha ny rafitra hitondranao n'Antananarivo zao zany iny fa tsy ho tafaverinao ianao ka zay zany ana mba teneniko amin'ny monsieur le maire hoe sao de mba fotoana tokony hanovana fomba fietsika zany mba mametraka zavatra tsara zany alohan'ny alana fa sao de manaraka ny amborora pitsy rafaka pitsy rehefa miala eo ianao fin zany mandeha amin'ny ampovoantsika mijery ny fiarahamonina miloloha azy rehefa napakevitra misy mesure d'accompagnement miresaka social politique et économique resaka sécurité zany na milaina daholo ny sécurité sociale sy ny karazany tokony ho tsapany rehetrarehetra zany zay mpanapaka zany fa tsy hoe resaka loko zany le izy na fankalana zay ngamba tsy lamodiny zao efa taonjato iainantsika zao tsao sady ny firenentsika efa manitra efa potika daholo ny rafitra hoe maha izy an'le firenena
mbola barana indray no sosokanao anatin'le izy zay ngamba mivaly teny ya tonga ty amin'ny famaranana ny fandarana isika ankasitrahana be deabe anao andriamatoa renerako toary malala izay mpandrindra ny otrikafo ao amin'ny faritry vakina karatra ny vahiny tatao anatin'ny fandaharana adin'ray latsaka 5 ny rahantsika tamin'ity alina ity feno de feno fanehoan-kevitra na izanaty izany toy ireo vahiny rehetra izay mandalo atao anatin'ny fandaharana dia omenay asa 2 minitra ianao iresahana izay mety mbola fanehoan-kevitra tianao amehezana ny zavatra rehetra izay ny rahantsika ny tafatafa teto ny rahantsika tatao anatin'ity fandaharana ity na ihany koa asa mety misy fanetanana ve tianao ampitaina avy amin'ny otrikafo manokana indray asa misaotra anareo roavavy moa sy ny teknisiana sy ny tompona andraikitry ny MBS amin'izao Sahia Lasa izao nanasany tenanay zany za moa zany nosolotena nalefa ny izay mpikambana tao anatin'ilay satria mpiandraikitra anay zany miatsehatra ny sehatra ohatr'izao zany nanao asafa zao ny zavatra tiako marihana kely fotsiny itsika zany manao ny tantara ho aritsika ohatran'ny tany hoe ireo mandroso ireo zao na ny sinoa zany na ny koreana ny vahoaka manao ny tantara simba zany itsika ny vahoaka tsisy andraikitra mihitsy mifametanana amin'izay ka zay ilatsaka hofidiana na misehatra iny na nafarankely indrindra na manana andraikitra dia mifametanana anoro lala mahitsy anavotana ny fiarahamonina ny kolotsaina sy ny sotoavina zany resaka hoe fanabeazam-pirenena tsara voatra zany mahaizany tsirairay adidany tsirairay indrindra koa fa ny any atampony indrindra satria ohatra ny atsakarana amin'ny siny loka ihany tsika raha hoe ezaka aty nefa ny rafitra avy any atampony manemba ny aty ambany ka itenenina izay olona ilatsaka indrindra hoe ilatsaka filoham-pirenena zany ianao mba mametrary tantara tsara na fanetretena na ambopo zany tsy hanimba an'le firenena ka hiteraka fahantrana lalina sy ho tantara ratsy ao anatin'ny fiainan'i Madagasikara dia misaotra anareo roavavy tamin'ny fandraisana sy ny tompona andraikitra tompona ya mankasitraka anao ihany koa amarana ny fandarana antsika namana lelira farala mialohan'ny tena amarana anao azy dia no fanetanana kely farany satria namarana antsika ny fanontaniana napetrakatsika tamin'ny vahiny teo resaka taxi moto manao fanetanana kely manararotra kely namana lelira farala fa za tezerana manao fanetanana kely ny amin'ny taxi satria isy fionambe iraisan'ny taxi rehetra eto Antananarivo amin'ny 12 Oktobra ho avy izao etsy amin'ny hôtel L'Astoria izay andraisana fanapahan-kevitra ihany koa satria ny zavatra hita aloha akoatra ny zavatra efa voaresakitsika teto dia matsiaro atao tsinitsinina ireo manara-dalàna ireo miezaka manara-dalàna ao anatin'izao fizotra ny raharaha eto Antananarivo izao dia isy an'izay fionambe izay ka novako fanetanana kely na manalilia ho an'ireo taxi rehetra izay manaraka ny fandarana amin'ny alina ity hoe tongava daholo amin'io no andraisana fanapahan-kevitra araka ny tapaka tamin'ny fivorianay tamin'ny sabotsy lasa teo moa zany vao nisy ny fanapahana andraisiny teo any filan-kevitra iny dia manetana andretrarehetra ho avy satria tsy rariny loatra izao zavatra ampianjadiana amin'ireo ampisehatra miezaka manara-dalàna eto amin'ny tanàna Antananarivo izao ary sary ratsy be izay apetraky ny mpitantanana tanàna Antananarivo ankehitriny amin'ny hoe ireo izay miezaka manara-dalàna potehana fa ireo tsy manara-dalàna no omena vahana sy omena sehatra no ilay averiko kely ilay teny nambarany vahiny sy nambaran'ireo mpaneho hevitra tao anatin'le tambajotra tserasera teo dia hoe noho ny tsy fitiavan'olona anankiray ka dia manentana antsika rehetrarehetra zany ho avy amin'izay fionana izay manomboka amin'ny 2 ora ny fionana amin'io andro io ary Alarobia ny fotoana Eny tompoko raisina fangatanao fa efa voalaza moa le fanentanana na izanaty izany amarana ny fandarana tsika fa ohatrany tsy hainy tsy hisaotra ankasitraka manokana an'ireo izay tena tsapanay miravavy hoe tena tsy miala mihitsy miandry fatratra n'ity fandarana ity dia anao kopa tanana kely ihany zay na izanaty izany ho any Dadato Charles izay tena manaraka foana n'ity fandarana ity fianakaviana maromaro any Montpellier sy ny any Frantsa rehetra izay manoratra aminay miantso anay mankahery dia tena voaray ireny misaotra indrindra eo ihany koa ny avy any ambanivohitry ny faritany Mahajanga any amin'ny distriktan'ny Mahajamba zay no nazavainy tamiko mankasitraka dia kopa tanana ho antsika rehetra zay no faran'ny fandarantsika androany kely navitribirika nafinaritra nazona hevitra be aza misalasala miantso anay ho andreo maniry sy mangetaheta ivahiny atao anaty fandaharana zay miravavy kosa mametraka ny mandra-piona ho amin'ny fandarana manaraka indray veloma tompoko